Hoantsika eto Madagasikara dia mbola ambany ambany ny tany olona afaka misitraka na mampiasa ny rano fisotro madio. Ny ampitombo ny tany olona afaka mahazo izany no zo fototra antony iasan'ny orinasa APC eto Madagasikara ihany koa izany ny rano rahateo aina ho an'ny olombelona. Mbola ambany ny tanin'ireo tokantrano misitraka rano fisotro madio eto Madagasikara. Teknika iray izay fampiasa amin'ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany ny forage ary azo ampiasaina ihany koa mba azahoana ny rano any ambany tany. Afaka manao izany ny tokantrano tsirairay fa tsy maintsy mbola misy ny fijerena ifotony ny toerana ataony avy eo anivony APC. Hatramin'izay nisiny dia efa 80 tao eo ny forage notanterahan'ny APC teto Madagasikara. Ohatra faritra atsimo andrekany, Analanjorofo, Boeno, efa mahery ny 80 mahery zany forage toy ny APC amin'ireo toeran'ireo. Dia APC manana fitaovana appareil génétique plazas, afaka manao fitiliana zany mampiasa ny fitaovana io amana izay olana pisiny rano masira zay ohatra amin'ny faritra sasany. Efa misy ve ny fiara-miasa amin'ny gouvernemanta mba ahafana mamany olana eo amin'ny haitany sy ny tsy fahampindrano any atsimo? Mbola mizava hoe inona ny zavatra azo atao miaraka amin'ny gouvernement, fa zavatra tiako marina fotsiny dia hoe i APC tonga eto hitondra vahaolana amin'ny resaka rano. Zao zany zay zany efa niara-niasa tamin'ny UNICEF tany amin'ny atsimo atsinanana sy tany faritry ny Tuléar. Raha fijeriny anazy zany misy faritra izay masira daholo rano aminazy na eo ambovimiary ohatra misy zona izay ahitana masira daholo ary misy faritra izay ahitana mamy. Zany hoe amin'ny faritra ambovime zany mety misy faritra mety tsy ahitana rano mamy mihitsy ao aminazy ary misy ao ahitana mamy ao aminy. Raha masira moa ny rano ao amin'ilay toerana dia tsy vahaolana amin'ny tsy fisiana rano fisotro madio ny forage. Tsy ny resaka rano ihany moa no iasan'ny APC fa misehatra ihany koa izy amin'ny resaka fitrandrahana arenan-kibon'ny tany.